Hampidina ny vidiny internet sy hitazona kalitao ny tanjona hoy ny ministra Gaskiara Fensoa. Nanao ranto ny ministra Gaskiara Fensoa mahakasika ny vidiny internet. No tateriny tao ny nambaran'ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra mahefa andramampiadana fa ny tanjon'ny fanjakana dia ny hampidina ny vidiny connexion mahagitra ary hitazona ny hatsarany kalitao. No hamafisiny fa anisan'ny tanjona ihany koa ny hampirisika ny mpandraharaha hanitatra sy hanatsara ny tambanjotra ary hanatsara ny tolotra mobile sy fixa mba ahafahany malagasy mahazo tolotra mora kokoa. Marina hoy ny ministra Gaskiara Fensoa fa ny fampidinana be tampoka ny vidiny connexion dia mety hanentsina ny tambanjotra na hampisy tsy fitovian'ny vidiny isam-paritra. Izany no antony andalinana sy ametrahana drafitra amin'ny fampidinana tsikelikely. Fa Andriamatoa Roly Mercia kosa ilay nogadriana tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina kanefa dia navoaka ihany rehefa ankaiky ho tapitra ny fitondrany. Mpanolotsaina amin'ny ministera roa i Roly Mercia ankehitriny. Lasa mpanolotsaina manokany ministra Fanelsoa Ernef sy ny ministra Gaskiara Fensoa i Roly Mercia. Izy moa dia sady havanana amin'ny resaka lalàna no efa ministry ny serasera tany aloha. Natolotra sy naseho ny mpiasa ny serasera izy ary hita koa teo ankaiky ny ministry ny fitsarana. Fa i Madagasikara sy Chine kosa dia hiara-iasa hanadio sy hanatsara ny sehatry ny jony eto antoerana. Nanao fitsidiana ara-pomba fanajana teny amin'ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga ny masovohan'ny Republikan'ny Chine miasa simonina eto Madagasikara. Nandritrany izany no nanamafisa ny ministry ny jony sy toe-karena manga Tsanikity ny mahazava-dehibe ny fanarahana ny lalàna ary ady amin'ny tsy maty manota ho an ireo mpandraraha tsy manaja ny lalàna manankiry mifehin'ny jono. Ankilany moa dia naneho ny fahavononany hanampy amin'ny fanadiovana sy ny fanatsarana ny sehatry ny jony ny masovohan'ny Chine ary ny fiarah-miasa ankaiky amin'ny fanjakana malagasy hahafahana manatratra miaraka izany tanjona izany. Vonona ihany koa izy ireo hanohana bebe kokoa ny sehatry ny jono sy ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fampiasam-bola. Ny solombavambahoaka Nicolas Betroka moa dia anisan'ny tena natafintona ny maro na hafatra izay nambarany nahazo vavamafy sy hafatra mafonja avy amin'ny député Nicolas Betroka ny Tima sy ny Arema. Mihevitra ianareo fa ianareo ny tena tampahaizana hoy député Nicolas. Efa nitondra teo daholo ianareo fa tsy navita akory. Vokatry ny nataonareo ihany koa nino nampilatsaka ankaditsika toy izao hoe raha nahay sy navita ianareo tamin'ny fotoana nitondranareo dia efa tsy ohatry izao ity Madagasikaransika ity hoy hafatra izay nambarany solombavambahoaka Nicolas Betroka. Ny fahotana nataonareo tany aloha tany no vesarinareo amin'ny fitondram-panjakana vaovao izao. Na inona filazanareo anay hoe pisolelaka na inona tsara ho fantatrareo fa ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsy misy antoko politika. Zo anay ny maneho hevitra satria izahay koa mba mahatsiaro ho afaka tamin'ny fanagadrana tamin'ny andriny Rina Rajoelina. Nambarany ity solombavambahoaka ity ihany koa ny hoe ny manao zavatra tsy mora io fitondram-panjakana tarihin'ny Colonel Mikael io voarovolana no niasana aleo izy aloha hiasa aveo isika afaka mitsara. Mangataka any ireo namana rehetra nanangana any ity fanovana ity ihany koa mba samy hanampy ny gouvernemanta sy Colonel Mikael fa tsy sanatriaka isika indray no hamendry fendro eto. Mila mirahina isika hoy izy fa ho zavadozany ny hanjo atsika eto raha sanatriaka manao retour de flamme tampoka eo ny olona nisorona tamin'ny fitondrana teo aloha. Ndeha mo arantsika vetivety kely ny horonan-tsara izay misy hafatra mafonja izay nomeny solombavambahoaka Nicolas Betroka izay mentefa amin'ny Tima sy ny Arema indrindra ny fitondrany andriny Rina Rajoelina. Mbola rovolana moa ndraiky izy zao fa zay ny sikranao fitondrana teny fotoana zao. Fahitanao ny fiazany Andriamatoa lehibe ny gouvernemanta mamany station rehetrarehetra fa tsy hoe rano sy jiro ihany problème eto Madagasikara fa maro davatra problème eto. Na resaka vidin'ny PPN zany, na resaka hoe sy fandepalemana zany, maro zavatra zay revana na relation internationale zany. Sika na zany ambarakonareo fa nanana doute tamin'ny UPN moa zany taloha hoe raha sanatsika hoe miova amin'ny zavatra takin'olo tany amin'ny 13 mai zavatra ataon'ny olona tendren'ny président amin'ny fotoana zao io dia zany voalohany sangana anaovana anazy. Fa raha mahalala ny zavatra ataon'ny lehibe gouvernemanta amin'ny fotoana zao sy ireo mampany gouvernemanta hoe zavatra tokony nataony tagnatin'ny 10 volan'impoly zany izy nao nataony 4 jours fosy na 5 jours. Zany zay fa manana volonté zany le gouvernemanta misangana zao. Ka asika zany mahita mibajan'olo volana zany. Satria isany manao an'io zany le olona zay efa nasorata amin'ny place foana mivohy zavatra be afaka sa manorana zao. Ka tiako fantatry zareo zay raha zay hoe io tenin'Andriamanitra zany ny président Makely amin'izao fotoana zao io. Ka za dia miteny foana hoe aoka sika anareo sika zay mila taky ny fanovana mba tokony
anapy lehibe ny gouvernemanta sy ny filoha andriamato Mikael colonel Mikael mba hampisy fototra sara aloha ahafahana izy hoe evesika le resaka fanivana fa tsy atsika indray zany azy no andrimandry manana arety manjary manana vana zany le olona ongana teo satria reo mbola manana communication matanjaka satria sara fantatsika nefa mbola ro volana mahery reo zareo niala teo mbola manambola zareo mbola manana olona zareo anakotana ty firenena ty ka zay zany tokony sy ananasika zay zavatra zay satria sara fantatsika vaoka malagasy aoka sika sy vafitafitaky ny volasika ihany amin'ny tany asika satria volasika nangalariny ihany azy nao no apodiny amitsika io ry aho miteny aminareo fa hoany le vola fa misy roa amin'ny hevitrinao raha tena nafanivana zany ianao fa sy hoe menimeny vola kely anao zany de ifamaly am'izao fotoana zao sara fantatsika fa afaka mifanagazana sika am'izao fotoana zao mba mandehana anareo zany amin'ny branche de service manontolo eto Antananarivo amin'ny Madagasikara ministère fa ny mpiasa-panjakana de miramira daholo zany fa manao zavatra sy mora ka io zany mbola reo ihany hitanao zao samy exemple zao mpampianatra zany tsy misy ny ministère nanao protocole d'accord tamina mpiasa miaraka aminazy zany mpiasa ambany feziny par rapport ny ministre ny mena zany nasaky nanao hoe protocole d'accord am'ireo mpampianatra reo ny zavatra vitany no ataony zany fa nagnino zany ny olona reo tamin'ny fotoanandro teo sy nahavoavany zavatra zay satria agnatin'ny fototao zany fitonany Andrazoela zany teo ka nagnino nareo zany sy nahavoavany problème zay zany teo fa am'izao zany reo mila voasiary ka non za kosa aloha sy mety am'izany hoe efa olo fa miezaka aminao sy fatorany nangagnany zareo sy fatorany koa nangagnany navanan'io fa fisonjovana nyreo mpampianatra zany ahitavan'ireo olo ohatran'izany hoe mbola mipetraka eo izy de fa nanao protocole d'accord taminareo fa ny tena nanaitra ny maro tamin'ny ity solombavam-bahoaka Nicolas Betroka ity moa dia anisan'ny mpiaradia fatratra tamin'ny filoha teo aloha Andrinirina Rajoelina ny tenany ankehitriny indray dia izy no manaratsy izany filoha izany mipetraka ary ny fanontaniany maro ny hoe noterena ve izy tamin'ireny fotoana ireny hiaraka tamin'ny filoha Andry Rajoelina sa inona ny tena zava-misy marina manana finiavana zany fa sy hoe ny problème ny mpampianatra fandrisin'izay fito taona tonany Andry Rajoelina tao zay zany de hovesarinao maina vaovao ty na ny vola ampiasainy am'izao fotoana zao zany mbola vetivety nandena ny loi de finance mba sy avelanao ve izy mba sa hoe telo vola efa vola sa vo eo anao sika metaka agasa manokana zay anao vao mitaky davatra tokatakinao fa tsara fa sy mpianatra mana problème fa sapanjakany na sefoko tany tena farany miasa koa ny reny fa nefa sy nilaritra zareo zany amina ministère hoe manova protocole d'accord sika exemple ameko anao zany marobe mpiasa-panjakana manana problème fa sy sika zany hoe mila voatsiary foana ny ara-pampianatra zany tena indrindrindra zany sy mpampianatra rehetrarehetra zany fa misy mpampianatra conscient misy mpampianatra maratonga saina zany fa ny sasany de tena hoe asiana visy politique foana le zavatra sara fantatsika koa misy amin'ny ray aman-dreny sasasasany mahita kakasamanana koa zany milaza hoe tena mahay izy teo amin'ny fahatanana taloha zany de tokony katosany amin'ny Andriamatoa Gérard Robertson zany ex GP tamin'ny andro ny amiral de Terracinaky niaranasa zahay sahala amin'ny hoe mahay zavatra izy am'resakasika Zirama ty kanefa fatary fa anao nge spécial Zirama taloha fa avy tamin'ny fotonasika taloha nge natonga zao virisy zao hatramin'izao zisika resaka zao fa androany zany anao sahala amin'ny anao tena faratapy mahay zany kasika zavatra ty nagnino maro ny fitondrany niaratsika tamin'izay fotoana zay naongan'olona anao zany sy mahay indrindrindra anao Andriamatoa Gérard ny Robertson zany anao ny olo numéro 3 tamin'ny fotoanandro de Terracinaky tao tatsika tay avoloha tao anao misy ny tena agnisany nampiongana zany fitonana zany tamin'ny fotoana zay raha nahay anao de tokony hatramin'izao zany mbola hita tarasy any zany rema zany ohatran'izay Serge Zakmaova non saky nieritreritiko ny fanankenanareo be fatary am'izao fotoana zao anao ny bradoany Andriamatoa Zafelbert io folasakorasany valany raha teo anao fa nagnino sy lesirany navatana taonareo fa naongan'olo koa nareo tamin'ny fotoanandro avelao ny gouvernement taloha iasa fa mbola revola izy ny tena miasa fa sy avesaranareo am'izao ny fahotasika taloha tany vesaranao am'izao fotoana zao ny Mikael colonel Mikael tompo sy nieritreritra hitondra fahefana zany fa nanavitra ny olona zenizetra sy ny mpana politika sasasany zay lahatra nitaky ny fanivana tena mitresime tratry ny aso zay famonona tivitra basy ny bomba mandatrana maso de igny ny ACC nagnameny zareo le fahefana fa tena raha mokondonga azy nao ka nanana mokondonga zareo hoe raha vadao misy tsorehetrarehetra fa hitanao maolo mpivavaky anazy de nagneky izy zareo trafa namoka didiny ACC hoe atony lalana satria manjary mampisy zavatra be de mba zavatra marobe raha ohatra ka zareo miova am'ty
ity solomavambahoaka Nicolas Betroka ity moa dia nilaza mazavany hoe tsy coup d'état no nataon'ny filoham-panjakana ankehitriny Andriamatoa Colonel Mikael ary anisan'ny filoham-panjakana izay tena manana izany fahendrena izany ity filohantsika ity satria izy dia mpivavaka. Satria zava-fantasy fa ny Colonel Mikael tsy nanao coup d'état. Tsy nandeha niakabohitra izy, nandeha nanafika tany Ambositra, nanafika tany Avoa. Fa zay le politique mena tanàna raha mahaino atao kroakrokany vahoaka malagasy ny Andriamatoa Rajoelina sy ny ekipany dia nilefa. Dia zay nahatonga ny SSC nanendreny olona tika. Raha ohatra ka asina polémique be io, zay nefa mana zavatra teneniny. Zay zany hoe na ino filazanareo anay hoe na hoe pisolelaka na hoe magnino tsy raha fahasasanareo fa fitondrana zao sisy atao politique. Fa fitondrana Colonel Mikael sy ny namany efa ta. Droanay satria zay mitratry ny fanagezana tamin'ny fitondrana Rajoelina, vonkeza zahay. Na député namanay manontolo reo zany masako milaza amindreo fa 98% reo tena afaka fahagadrana. Afaka fahagadrana. Satria tsy nanana liberté hiteny ianao raha tahaka madéputé anao. Inona ka zany madéputé anao? Raha ohatra ianao tsy manana liberté. Zay daholo nahazo ny député rehetra rehetra. Iarana porofo fa ny député 85% ka efa nana tamin'ny Irmary. Dia raha mizarao signany maina zay dia mizarao signany sasany zany hoe olona tamin'ny Rajoelina olona izy tamin'ny sikany mpanao politique teto sy nivadibadika palitao. Magnontany aho. Raha ohatra état de siège. Ka aoka sika sy variana am'izay koa. Aoka zany manao soava amin'ny filoham-pianjakana sy manao soava amin'ny PAL be ny gouvernemanta. Aoka zay olona tendrenareo tendren'olona hanana fahefana eo zany ka hoe asiana vorisany zay hoe olona zao io, olona zao io. Raha anao an'izay sika ny mpanao politique eto Madagasikara tompoko sy manana hoe tena mpanase daholo. Fa manana clément daholo rehetrarehetra satria tahinan-kany ka sy fanovana fa tahinan-kany. Sarotsarotra na vasika amin'ny fanovana zany raha ohatra ka zay ny basé agnaty saintsika ity ka mba maily koa ny filoham-panjakana hoe sy dia olo tendrenao dia satria le olo mampitahapatra aminao magnarasy olo aminao agny taizy nitangalaky an'le place eo namana sy na izy azy dia magnarasy izy. Ka raha anao agnaraky ny besoin ndreo anao agnaraky ny caprice-nao taloha reo sika zany dia lakonosonao pera eo ihany ny eo. Miangavy re tompoko na manao soava sika amin'ny namana rehetrarehetra zay nangataka ny fanovana ty aoka sika hanapiny lehibe ny gouvernemanta sy dia rehetrarehetra. Mba hampisy fototra tsara andreto fitondrana fototra. Aoka sika hanapiny filoham-panjakana Andriamatoa Colonel Mikael sika. Raha tena mila fiovana daholo sika zany. Fa sika koa zany ilana voasiary sika koa zany hoe ameny fiandroany ity fa taro ambavako lela. Ino moa ny hafatra mafonja sy ny basivava avy amin'ny solombavam-bahoaka Nicolas Betroka izay miantefa tamin'ireo mpitondra teo aloha. Fa ny governoran'ny faritra Sofia teo aloha ilay ministry ny fanajariana ny tany ankehitriny Andriamatoa General Lelson kosa dia tonga tao mampikoa ny faritra Sofia niona tamin'ireo solombavam-bahoaka ary nitafa tamin'ny vahoaka tao ambotoakany androany. Nanetriketrika moa ny fitsenana an'ity ministra ity. Izy ity moa dia tonga amin'ny ilay fomba fiteny hoe ny fanojy ny tia sy ny manina satria nigadina tao antoerana amin'ny faritra izay misy azy ity governoran'ny faritra teo aloha ity no sady ministry ny fanajariana ny tany ankehitriny. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.